hitaridalananao izy raha mandeha ianao, hiambinanao raha matory ianao ary hanoro-hevitra anao raha mifo ianao. Oabolana toko fahenina ny 220. Toy izao no voalazany soratra masina: afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezo eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalananao ireo, raha mandry ianao dia hiambinanao izy, raha mifo ianao dia hamelona eritreritranao izy. Oabolana toko fahenina ny 120 sy ny 220. Dika teny protestanta fanitsiana fahenina. Inona ro isika ireo ambara fa anisany miantoka ny tontolo androntsika rehefa tandremana tsara? Tsy inona koa ireo fa nianatra ny ray aman-dreny. Tsy aitraitra akory tamin'izany vanim-potoana izany ny firavana zavatra eny amin'ny tendan'ny olona iray, toy ny fanaovana fehivozina na fetanana na koa feloha sy ny sisa, fa natao indrindra ho fampatsiahivana ireo toromarika na fitsipika samihafa. Tsy ny anatry ny ray aman-dreny ihany no mila tandremana sy tsaroana toy izany, fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Aoka raikitra ao am-ponao izao didy ampitaiko anao anio izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry ianao na mifo, mba ho fampatsiahivana anao dia ataovy amin'ny boaty famehiny amin'ny atananao na eny akanjonao ireny. Deutéronomie toko fahenina ny 1:9 hatramin'ny 20. Anjarantsika tsirairay araka izany ny mitady fomba hitadidiana sy hisaintsainina soratra masina isan'andro, satria tenin'Andriamanitra dia sady mitari-dalana antsika no miambina ary koa manoro-hevitra. Andriamanitra, ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao.